Ry Malagasy mpiray tanindrazana. Amin'izao raharaham-pirenena toa somary misafotofoto zao, de mijoreto ny tenako ho an'ny tanindrazana. Manao azafady raha hanembana sy mialatsiny ihany koa, satria ny zavatra ho lazaiko de tsy misy afa-tsy ny marina, ary ny marina zay marina afaka hanafaka atsika ao anatin'izao safotofoto izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho antsika rehetra, ka tsy ho lava sasiny fa tonga de ny zavatra votoatiny tiako ho lazaina no teneniko. Zavatra telo no tena ho lazaiko androany, fa ny lehibe indrindra izay miankina amin'ny tantaram-pirenena manaraka ary misy fiantraikany amin'ny taranaka faramandimby, de ny mikasika ny leparsy. Ho lazaiko eto ihany koa ny zavatra mahazo ny vahoaka sy ny tokony lalana ahafahana miala am'izany fahatrana lalina izany. Amin'izao fotoanany volana May izao mo, 9 May androany, dia mbola tsy lavitra ny voalohan'ny volana May, fetin'ny asa. Koa miaraba ireo mpiasa marobe any Madagasikara aho. Fantatro ny fahasairanana mahazo antsika, fa tsy mahatody ny ray volana ny karamantsika. Zara raha mahavita herinandro. Ary miray fo tanteraka ny fitakian'ny mpiasa malagasy manao hoe $10 isan'andro ny karama farany ambany. Ny ambanin'izay de tsy mahavelona, ka zay mpitondra tsy mahavita an'izany de tsy mahafaka fanadinana. Faharoan'izay araka ny teniko teo hoe momba ny ileparsy. Nandalo tany amintsika ny filoha Macron, filohan'ny Frantsay. Nandangolango raha ny tiako tenena anazy hoe mba hapisy ny fivoriana indray atia Paris. Inona nefa ny tanjony? Ny tanjony de tsotra, tiany ho rava ny résolution 3491 par 78 zay natao tao amin'ny Nations Unies. Izay ny tiany hatongavana fa hirato tsara amin'ny masotsika. Mba hahafahana mahazo tsara an'le zavatra atao hoe inona no mahatonga azy handrava an'io résolution 3491 par 78 io. Ny tena antony de izao: mazava be ao anatin'ny résolution fa teboka voalohany tsy maintsy hajaina ny intégration territoriale sy ny souveraineté nationale. Izany hoe tsy azo vakivakiana, tsy azo zarazaraina ny firenena anankiray rehefa avy nozanahana. Anisan'izany Madagasikara. Izay ny voalohany. Ny faharoa de ny hoe asaina ny Frantsay hamerina tsy misy atakandro ny tanin'ny malagasy, ny nosy malagasy. Mazava be tsy misy edina hevitra, tsy tany angatahana ny atsika fa tany haverina, fa nozanahana ary notohizana ny fanjanahana. Ho an'ireo mpanao gazety izay te hahazo ny résolution 3491 par 78 feno, de mandefasa MP amiko fa omeko maimaim-poana izany, satria adidinareo mpanao gazety ny manazava ny saim-bahoaka hoe inona ny efa vita, inona marina, ary azonareo amarinina any amin'ny foibe ny ONU ny zava-misy. Ao anatin'ny journal officiel navoaka ny ONU ny zavatra omeko anareo mpanao gazety. Azonareo atao avoaka mba ho fantatry ny be sy ny maro, satria ilaina indrindrindrindra zany am'izao fotoana izao. Tany malagasy tsy takiana fa roana amin'ny mpanjanaka izay ny nosy ileparsy. Ary ny fandehanana tia Paris de araky ny tenin'ny Arlette Ramarsson, madame Arlette Ramarsson hoe tsisy tokony hitetatetana any
marina ny azy. Ary ny resaky professeur Ranjeva, zavatra efatsika malagasy io fa tsy misy hoe ady hevitra hoe ahoana ny fanarahana, averenao aminay ny taninay, basy. Fa ny tiako tenenina fotsiny, ho valik'afatra, de ny hoe aizakena ho ampifendrifendromy tsika hoe tsy manana basy, ary ny frantsay manana bomba atomika, fa nga tsika hiady amin'ny frantsay, tsy anjaratsika no miady, fa ao amin'ny tepoka fahadimy, de tsindriko ny ray ny ao amin'ny tepoka fahadimy hoe ny sekretera jeneraly no ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana no tompona ndraikitra amin'ny fanatanterahana an'ity résolution des Nations Unies ity. Satria ny résolution des Nations Unies tsy tongatonga ho azy hoe filoham-pirenena anankiray malagasy nangataka tany, na Andriamatoa professeur Ranjeva irery no nangataka tany, fa nisy tantarany izy io. Ary ny tantara tiako atongavana de ny hoe nisy fivorian'ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana afrikanina aloha zay natao tany Khartoum tamin'ny 22 juillet 1978, izay mbola namafisina ihany koa tamin'ny fivoriany nataon'ny filoham-pirenena sy filoham-panjakana afrikanina tamin'ny 17 juillet mandra-pahatonga amin'ny 20 juillet 1979 tany Monrovia, nanamafy fa any malagasy ny nosy dimy, lay nosy manodidina Madagasikara, ary tokony heverina. Mbola nisy tantara ihany koa alohany atongavana tamin'io résolution io, de ny fivorian'ireo filoham-pirenena tsy momba ny atsy na eroa natao tany Lahavanina tamin'ny 9 septembre 1979. Filoham-pirenena maro aloha no niara nivory sy nivondrona, izay tena niaraka angamba ny lazako azy hoe afrikanina sy ireo tao amin'le tany mbola somary tsy nandroso, no niaraka nangataka teo anivon'ny filoham-pirenena rehetra sy ny solo-tena-panjakana rehetra tao amin'ny Nations Unies, 250 nanapa-kevitra hoe any malagasy ny nosy manodidina azy, lay antsointsika hoe ile basy. Ary izany tantara rehetra izany, izany fahamarinana rehetra zany no tian'ny filoham-pirenena frantsay ho fafana, miaraka amin'ny Andriamatoa filohany Rajoelina. Tamin'ny fisehoako tao amin'ny invité de jour de nanamafy foana hoe tsy mety ny hisiny ny mpisolo-tena malagasy manana zo-pirenena frantsay fa mitarika conflit d'intérêt zany. Mazava be izy zao, mazava be, satria tsy filoha anakiroa, zany hoe filoham-pirenena frantsay sy ny filoha malagasy mihitsy no anova ireo fanapahan-kevitry ny filoha maro be eran'izao tontolo zao reo, tsy olona roa, indrindraindrindra ny ray de filohan'ny ray. Karazana firaisana tsokombakomba izany. Ka noho izany miantso atsika malagasy rehetra mba hanamafy le zavatra efa notapahatsika tao amin'ny CCI vato hoe nosy tsy mivaky, ary nosy malagasy ny nosy ile basy. Manarak'izay ihany koa de nisy ampamoaka marobe nataon'ny colonel Rakotomamonjy Patrick, médecin, izay nilazana zavatra tsy nety tao amin'ny fitondrana. Anisan'izany ny gendarme atao amin'ny EPC zay tsy nekantso ny rana nandeha nifidy. Anisany nikolikoly abrenta, ary indrindraindrindra mikasika hatramin'ny ainy, alohany andefasana ny évacuation sanitaire zay tena maika, de tsy maintsy mbola mandalo any amin'ny polyclinique ny lafy. Izany zavatra zany de efa mikasika ny ainy, mbola tsy lazako momba ny marché sy ny zavatra maro. Tsara mamaky any video ngamitsika de makatsipika tsirairay ny zavatra ampamoaka nataony colonel médecin iny, médecin colonel iny, tena zavatra lehibe ary tsy mahazo apetrapetraka fotsiny am'izao. Ka noho izany inona ny atao am'izao fotoana zao? De
mazava ho azy raha miamanitra ny firenetsika, ary efa midona any anaty vilany. Misy ohatra anankiray noraisin'ny papa François tamin'ny paka 2022. Hozy izy hoe: rehefa hitanareo fa tsy mety ny fiainanareo, tsy mahazo trondro ny arato, de inona ny zavatra nataon'i Jesosy? Hozy izy tamin'ny Pera hoe: alefaso eo ankavanana ny aratonao, de nahazo trondro be da be izy. Inona ny lesona azontsika sotomina am'izay? Lesona azontsika sotomina de izao: rehefa hitatsika fa tsy misy atokona intsony ao anaty vilany, rehefa hitatsika fa ritra ny vilany, de mandinihy isika hoe inona ara no tena marina tokony ataoko, fa ny fahamarinana ary ny fahamarinana ihany no manafaka atsika. Rehefa ny fahamarinana no rahatsika, de ho hitatsika fa ho feno ny vilany. Rehefa tsy fahamarinana ny rahatsika, de izao zavatra mipoitra zao: ritra ny vilany. Ka ho famerenana ny fahamarinana, de miantso andro ray aman-dreny ara-drazana: fantatrareo ny zavatra tsy manjary eto amin'ny firenena. Hitanareo ny fahatran'ny vahoaka, koa miantso anareo mba hametraka indray ambony latabatra ny hery velona rehetra, hiaraka andinika amin'ny hoe ahoana ny atao ho any tanindrazantsika. Miantso anareo miaramila ihany koa aho, nanitafika na ny gendarme. Ao anatin'ny gendarme de tsy pihako tsara, fa misy ilay nataontsika tantarain'ny médecin colonel hoe volovolo nandeha mividy, tsy nandeha niakanjo reo oloreo. Misy koa ny misaritavo, lay manaporotra ny vahoaka. Fa misy kosa zandary izay tena manao ny aintso zavatra any ambany rafik'azo rehetrarehetra any, mametraka ny fahamarinana, ny lalàna sy tanindrazana no mbanjiny teo aloha. Fa ho antsika miaramila kosa indray de ho any tanindrazana, koa raiso ho adidy fa ianareo ariareo rery sisa ny antera vahoaka, efa resy ny fahatrana vahoaka am'izao fotoana zao. Koa afana mivoaka am'izay de tsotra, aleo isy ny fikaonam-doam-pirenena hiaona ny hery velona rehetra afahana mijery azo atao, de ianareo no tandroka ary vozona hiaro an'ireo vahoaka reo. Ianareo vahoaka atsoy ny maramila, atsoy hiaro anareo, fa am'izao fotoana zao de amin'ny alalan'ny hery no ampanginana anareo vahoaka. Koa oka amin'ny alalan'ny hery no hiarovana ahafahanareo miteny ny tena marina, satria ny marina ihany no anafaka atsika. Ary ny amaranako ny teniko angambany de ny hoe zavatra tsy mora ny lalana zay aleo, ary tsy misy navita fandresena raha tsy niady. Ka noho izany ho atsika malagasy de maniry atsika hijoro sy hirahina tanteraka, ary ao anatin'ny fitiava-tanindrazana no irahantsika miresaka ny hoe ahoana ny atao, ary iza no isolo-tenantsika any amin'ny Nations Unies, mba ahafahana manesotra izao geja mahazo atsika rehetra zao. Masina ny tanindrazana.